mahita zanakely hoe zanany le olona misy namonjy tantara eo izy io tena mahontsy mihitsy misy fa dia zay le araka tokoteny hoe tsy miady amin'ny nofo amandray isika fa le fanahy ratsy izany hoe tonga ianinga tsara tika eo dia isan'Andriamanitra midahatra ndraiky mainy mandahatra dahatra ndraiky ahasoatsy ka mba hoanana voka malagasy satria dia aminareo hoe ny olona tena manana fihavanana zany dia tsy manary amin'ny fahorana dia makasitraka tsy makatelina dia manana fanahy ny fitondram-panjakana fanavoizana tena zava-dehibe zany mampisehoana fianakaviana ary tena teniny ray aman-dreny ampanahy teo koa dia zay tandreminy siosiosiny onoony satria manjary mampiteraka fisarahana mampiteraka aty ao anatin'iray fa tokony iray iny tsika ry fampatoky ny fampatokisana iny tsy misy ihany dia manjary le onoony fotsiny manjary eto dia zay zany bavatra aminareo tandreminy samy tenandriamanitra zay Constant Ravelson andeha ho raisitsika amin'le lafiny voalohany mikasika ny resaka tsy fandriam-pahalemana tato anatin'ny antsika hoe roa telo herinandro teo zao tena navavay be mihitsy mainty rano ambositra zay aloha zany raha ohatra hoe satria nisy erisetra dia tena toe tena fomba matsiravina mihitsy zany fara tamina von'olona vehivavy mpandraraha tany mainty rano zazakely mbola manana noaviny tsy manatsiny tany ambositra dia saminy fara tamina resaka hoe fitsaram-bahoaka moa zany izy iny fotoana resantsika mikasika ny fitsaram-bahoaka fa aty tamin'ny endriny hafa mihitsy dia reny trangan-javatra reny moa zany zao no isan'ny tarika an'ity fanapahan-kevitra itely amin'le hoe fandraisana ny didim-panjakana amin'ny hanaovana andro fosainam-pirenena sy ny sisa. Tsika tsy afaka haningana amin'ny miarabelona amintsika eto Madagasikara ary samy voakapoka ny saina tsy afaka manao vaindralatsy mba maharary amin'ireo sanatria niarany mivantana mitanisy ianao teo zao ny indrindraindrindra ny ambositra sy mainty rano fa tsy zay ihany akory ny teto ny resakitsika eto androany dia tena miara-miombona sy miara-mijery ny zao zavatra mahazo atsika zao fa tsy raviravin-tanana akory zay ny raha mikaroko eto ny androany aloha zay ny eto raha mijery an'ireo rehetrarehetra eo raha atao jery vao be araky ny lazainao asa rezy hitondrantsika azy satria raha ny fizotra ny firenena amin'ny ankapobeny aloha dia tena hitodika any amin'le tsy mba zaza sy ny commission d'enquête moa ty filazany azy zay efa mivazivaziny ny mpiaino anankiray teto hoe sokatra ny fanadiadiana nefa koa tsy sarahan'ny mpiaino tsy sarahan'ny vahoaka mihitsy zay miteny dia tsy manasaraka an'ity loza mitatao amin'ny taranaka indrindraindrindra fa na amin'ny olon-dehibe koa ary misy loza mitatao miatra amanainy eto amintsika amin'izao fotoana izao dia ampifandraisiny koa amin'ny ady politika izy io rehefa jerenao zao ny ankamaroan'izay miteny dia mitodika any amin'ny resaka hoe fanakorontanana zay ny ankamaroany zay miteny ho hitantsika miandalana eo moa hoe aizany azotsika hitondrana an'io resaka io mpandanjalanjana fa tsy hoetany satria na le didim-panjakana zay mamaritra ny androany io andro fosainam-pirenena ary dia manoritra mazava mihitsy an'le hoe zay le hoe fanakorontanana fanjakana zay mihitsy le tranga misy amin'ny zao fotoana zao anatin'ny anininy anankiray ao anatin'ny didim-panjakana io tsy dia te hahevitra amin'le didim-panjakana hoe andro tsy esana sady andraisan-karama aloha
misy mpanolotsaina ao dia anjara ny manazava an'izay izao no natonga ny nan'olotsaina hoe tsy esana sy andraisan-karama fa za mitodika ato amin'le hoe andro fisaonana, andro fifantohana amin'ny zavatra izay miseho ary fanakinana amin'ny fanakinana mambavaka moa zany ny anisan'ny ho atao asa eraky Madagasikara izy io ny atao Antananarivo dia etsy amin'ny Parvis ny Hôtel de Ville zay zao no resaka dia ny tena zany amintsika eto rehefa ma dia hiezaka mijery sy andanjalanja hoe dia ahoana rehefa vita ny fotoam-bavaka ny andro fisaonana zay raha nisy saina zao taty amin'ny tena taty dia mba natao amberina hoe ny vazaha zany hoe natao tsy nasandratra tapony fa dia natao ambanimbany mihitsy zay ny hitako hoe fa hitsekila ny olona moa zany isin'le hoe fa vita ve ny ady ao anaty farany sosona ny hoe zao dia fa ataon'le fisaonam-pirenena satria mbola tsisy antoka mihitsy zany raha fahitan'ny olona azy afahana milaza fa voafety zavatra ty. Faharoa eo ihany koa le hoe tsy mamafa tsy hoe mamafa tsy hoe manala ny andraikitry ny fanjakana amin'le hoe tena action régalienne moa zany le fonction régalienne le miaro ny vahoaka sy ny fananany amin'le hoe ny vavaka zany amin'ny lafiny anankiray misy manao fanamarihana zay ihany koa i Constant Ravelson satria hoe manana didy lehibe ny fanjakana amin'ny lafiny resaka hoe ny marina no filompitandro filaminana tsika tsy raha hoe ny isa fa adidiny mihitsy ny mikarakara ny fiarovana ny aina sy ny fananany vahoaka eto amin'ny firenena zay entiny adidiny mihitsy ka ny hoe tsisy fotoana safidinange raha tsy nanao fisaonana koa zao androany dia hoe toatrany tsy mandraraha mihitsy fa everika fa raha misy fandanjalanjana tsika dia zao iny fisaonana ary mifantoka ary miara-miondrika amin'izay atreto aloha fa na ny fotoam-bavaka eo ary mba faniriana tena faniriana mihitsy ny itsinjony rehefa avy eo dia ahoantsika ahoana ny atao fa tsy sanatria fisehoana mijoro misaona manao fotoam-bavaka dia ohatrany sanatria hoe dia vita an'izay ka izay indrindra no mahatonga antsika tonga eto androany na dia hoe tsy fiasana aza ny atongavana eto dia hijery hoe ahoana fa ny vahoaka mahatsiaro valala voatango ary lalaovan'ny mpamendro fendro zay no mahatonga an'le mitodika foana any amin'le hoe ty fanjakana ty tsy maharo ny vahoaka sy ny sisa refesiny zay manao an'io mihitsy le fahefan'ny fitondram-panjakana hiaro ny vahoaka sy ny fananany tena refesiny ka ahoana ny ho ataotsika manomboka izao ao aorianan'ny fisaonana andro fisaonana ao aorianan'ny fotoam-bavaka ahoana ny ataotsika efa nampiseho endrika eny ihany ny fitondram-panjakana ankoatra ny ankety isan-karazany dia hitanao hoe ny mpitandro filaminana mifanjoy ngamba tsy folofolo izy ireny mandeha eny kanefa ny tsy fito andro anatin'ny herinandro ary 4 ora isan'andro ary mandava-taona akory no ahafahana manao an'izay ary tsy maintsy misy elanelam-potoana foana eo amin'ny hoe iny eny fa misy tokoa atsy miaran-doza amin'ilay izy ny anelakelatrano moa dia tsy ho hitan'ireny akoriny tsy maintsy misy elanelam-potoana foana eo amin'ny zava-manjo sy ny atongavan'ny mpitandro filaminana dia eo no
misy zava-dehibe tokony fampitaniantsika eto androany. Satria ao anatin'izay ihany koa mantsiny ity resaka fampiasana ny teknôlôjia ity dia isany nanafaingana be an'le fivoaran'ny tsy hoe fivoarany moa zany fa le hoe ohatran'ny hoe niomby be zany raha fa dinihana fa io tranga fahaverezina moa tsy taloha raha ny zavatra hita Constant Ravelson dia reny potoan'ny Jirama, potoan'ny Telma reny dia ahitana petadritriny kely hoe fahaverezana olona mba mitady fa zao anaty hoe lasa nety amin'ny tambazotra serasera izy dia tena mandeha be zany tselatra be tonga dia lasa ao anatin'le izy ka zany rehetrarehetra zany koa dia tsy maintsy tafiditra ao anatiny hoe ahoana ny misy ny tena izy misy ny raiky tahotra dia manjary ohatrany hoe tena izy fa misy koa ny misy mivoy koa io misy mivoy koa le izy io zany ny apetrako hoe tonga ny fotoana tokony ampisehoany ny fitondrana fanavoazana ny repoblika ity zany repoblika zany dia vahoaka aloha mialohan'ny zavatra rehetra tonga zao ny fotoana ampisehoana hoe tena ifampatoky amin'ny fiarovana sy ny fifampiarovana ny fitondrana sy ny sarababem-bahoaka mitodika amin'ilay sarababem-bahoaka efa resakitsika kely teto ihany tamin'ny heriny rehefa miteny ny présiden'ny fanavoazana ny repoblika hoe tsangano ny andromasy bokon'olona itindray mandeha ty angamba dia mba andromasy bokon'olona hafa mihitsy fa tsy andromasy bokon'olona baikon'ny distrika ny tiako lazaina dia hoe tonga zao ny fotoana tokony ifandaminan'ny samy vahoaka ifandaminan'ny samy fokon'olona ny fomba ho ataony isorohana izay mety ho loza mitatao anatrehany izay loza miatra ary ahafahany inona lazany hoe mineutraliser ahafahany manao tsy hafa mihetsika zay mampidoza azy amin'ny zavatra sahala amin'izao na dia mbola tsy eo ary mpitandro filaminana ary izay andromasy bokon'olona karazany vaovao zay dia tokony ho ampiana sy misy tantsoroky ny mpitandro filaminana reo manko ny manam-pahaizana reo ny professionnel hoe ny fitenenana azy reo ny manana ny teknika amin'izany fisorohana amin'izany fiarovan-tena ny vahoaka zany ary amin'ny fiatrehana ny fahavalo ny amin'ity ndray mandeha ty ngamba mba efa ho tsapantsika amin'izay fa tsy hoe 4 ora ary anatin'ny 7 andro ary mandava-taona dia afaka hanao an'io foana mpitandro filaminana ary ohatra lavalava kely ny fitenenako fa izy ty angeha raha mitsikaritra tsara tsika zay tany amin'ny tantaram-pirenena tany amin'ny fitondram-panjaka taloha tany efa nisy ihany ny sahala amin'izay raha vao misy mpitondra loza be efa faraparany fitondrana na vao afaka amin'ny fitondrana dia ohatran'ny matololo zay ny vahoaka ohatran'ny andairana tahotra sy fampiororona zay ny vahoaka ohatran'izao manjoa ankehitriny zao marefo eo anatrehan'le tahotra le vahoaka izy ty tsy azo atao fotsiny hoe oka mba ho tony zay foana manko ny litania oka mba ho tony tsy azo atao fotsiny hoe matokisa ny fitondrana tsy azo atao fotsiny hoe manaja lalàna ataovy araky ny lalàna satria aina miatra manaina le izy ka ny hany lalana dia zay ihany mifamatotra sy miara-miosona ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka any amin'ny fokontany any ary
mahasa mametraka fitokisana an'izay vidin'ny vahoaka any amin'ny fokon'olona any ho amin'ity raharaha ray ity aloha amin'ny fitandrona ny aina sy ny fananana ary de miara-miasa mitandro filaminana ny fitondram-panjakana sy ny solotena atsangan'ny vahoaka hiaro ny inona fa tao anatin'ireny ataontsika hoe asise samihafa zay nataon'ireo ataontsika hoe vondrona samihafa amin'ny fitandrona ny filaminana reny dia efa nidinika ny amin'izany satria fandresana teo ny ahoana ny amerenana ny fitokisana ahoana ny sy ny hoe fiara-miasa akaikikaiky kokoa eo amin'ny fitandrona ny filamina mbola mitatratra any amin'ny resaka fitsarana koa moa zay resaka zay ary reo sambana sambandreo de efa samy nanao ataontsika hoe fiaonambe dinika mikatitrano sy ny sisa ny amin'ny isy tafiditra ao anatin'izay le eo ny fahaleovan-tenany eo amin'ny lafiny ataontsika hoe koa amin'ny hoe amerenana ny fitokisana amin'ny vahoaka mety zay ihany koa no mahatonga ny eo amin'ny antenimieram-pirenesaka fa constant Ravelson le ataontsika hoe le zavatra nitranga tato ato zany de somary teo alolo teo mantsy ny ohatra somary nisy fanamarihana mba tsy lazana fanakianana hoe fa inona zany le endrika fanovana na fanaovozana mba ataony ao amin'ny antenimieram-pirenena eo fa mety tafiditra anatin'izany ve ty le hoe ndao ary fa ho jerenay ty resaka jerama zay nanahirany ity satria antony ataontsika hoe vanja nampitrefitra ny zavatra rehetrarehetra tamin'ny volana septambra ny raha jerama ny rano ny jiro de eo zany le hoe anaovana fanadihadiana manokana enquête parlementaire raha ny filazan'ny filohan'ny androm-panjakana moa zany de aritra enim-bolana eo fa ny filohan'ny fanavozana ny republika aloha tsy nahandra zay enim-bolana fa ny tonga de tsy hoe nitsaingioany kosa aloha fa tonga de tao anatin'ny maro ny raha mahakasika ny antsiranana Tomasina ary mahajanga zay nahavoatonona orinasa anankiray ary nomeny fehim-potoana herinandro rehefa tsy anao de mialy eto zay zany aloha raha zavatra nisy tamin'ity herinandro ity ary manezaka namaly any le leka fa tsy de misy inona le navalina ny tsy azontsika singanina sarahany reo misy zavatra ataoko hoe hitovizany reo de ny hoe tsy maintsy miova ny aloha ampiasaiko le teny hoe toe-tsaina tsy maintsy miova ny toe-tsaina sy ny fomba fijery an'ireo olan'ireo na aty amin'le fiarovan-tenany vahoaka na aty amin'le resaka ohatra hoe jirama sy angovo ao anatin'ny Assemblée nationale zao no hitovitovizany aty amin'le momba ny ainy ny vahoaka sy ny taranany zao de mbola zao ihany ny teny henoko voamaly sa afaky maly avy amina manam-pahefana lehibe amin'ny hery fiarovana sy filaminana hoe oka hotony oka tsy andairan'ny tsao sy ny nga ohatry zany teknisianina ianao de zay ahatonga an'le vahoaka tony no ataonao zany hoe ataovy mahalala ny zavatra tokony ho ataony izy ary matoko fa afaka manao zay tokony ho ataony fa mampiororo ny vahoaka nge de tandodomondozana nefa tsy afaka manao ninninny ka ohatrohatry zay koa le ary amin'ny ny hoe oka ho tony sy ny sisa zany raha fampitonena zany aspirine zany paracetamol vava rehefa manao hoe aoka inona moa le anakaraha teo oka tsy anday ranontsao sy ahoana tsy anday ranontsao ahoana i masomaso zao nampiororony le fanjakana teo aloha vehivavy atoandro benanary raisiny le mpitandro filaminana ny volony ahoana tsy angororo amin'izany ka raha vao misy fandrahonana amin'izao fotoana zao manjary mandaitra ao an-tsaina le izy satria sao de namono biby tsy nahafaty tsika ity sao de sanatria miverina le teo sao de mahita raharaha eto tokoa de mitovitovy amin'izay le ato amin'ny Assemblée nationale zany hoe atao ny ino moa ty